Faly miarahaba antsika tsirairay avy ny tenako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Fiadanan'ny Tompo amintsika tsirairay avy. Anio dia hanambara ny fahitana izay hitako naseho an'i Tompo ahy tao anatin'ny délivrance. Mialohan'ny hanambarako izany fahitana izay hitako izany dia hivavaka aloha tsika. Jesosy Tompo, mbola misaotra sy midera anao indray amin'izao fotoana izay mbola nomenao ahy izao. Ahafahako manambara ny fahalehibiazanao amin'ireto olona tsirairay avy ireto. Mangataka ny fanahinao masina Jesosy mba hitarika ahy, aoka izay avy aminao ihany no ho voalazako eto, ary aoka mba hisy fanahin'olona ho voakasika ao anatin'ity témoignage izay ho ambarako ity. Dia mankasitraka indrindra Jesosy dia amin'ny anaranao no hanambarako ity fahitana izay nasehonao ahy ity. Saotra Jesosy, amen. Alleluia. Efa elaela ihany moa izany ity fahitana ity no hitako fa anio no sitrapon'i Jesosy, dia anio no hanambara ity fahitana ity. Izay atao amin'ny tobo-masina ho avy Jesosy Antananarivo, dia isaky ny hariva moa izany dia misy ny fiaraha-mivavaka mialohan'ny hatory. Dia tamin'io dia nisy fotoana izay izany dia niaraka nivavaka izahay andro alina. Dia rehefa niaraka nivavaka izahay dia rehefa teo am-pandroana devoly izany dia nahita fahitana izany hitako izany vehivavy mitazona fitaratra, mijery anahy izany izy amin'ny fitaratra io. Izaho izany eo am-pandroana devoly dia hitan'io vehivavy io izany amin'ny fitaratra, sady mikakakaka be mihitsy izany io vehivavy io, sady misarita-bolo. Marihako moa izany fa tsy fantatro io vehivavy io, tsy fantatro hoe iza. Dia mikakakaka be mihitsy izy mijery anahy amin'ny fitaratra izany, izaho ilay mandroaka devoly. Dia hitako amin'izay izany izy amin'ny fanahy. Dia rehefa hitako izy dia nandroaka devoly tamin'ny anaran'i Jesosy. Dia tena hoe hitako tamin'ny fanahy amin'izay izany izy nitsipatsipaka mihitsy niaraka tamin'ilay fitaratra izay nijerevany anahy izany. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany fa nampandresy ahy izy tena hoe ho anazy irery ihany ny voninahitra. Dia ny tiako hampaherezina antsika izany mila mandroaka devoly foana, satria ny tenin'Andriamanitra manao hoe tohery ny devoly dia handositra anareo. Ka antsika izany mila mandroaka devoly foana mba tena hoe hamparesy ny fahavalo izany dia mila mandroaka devoly foana isika, ary mila mazoto mivavaka foana ihany koa isika mba ahafahan'Andriamanitra mampahafantatra antsika ny zava-miafy ny fanahy rehetra. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany fiadanana ho an'izay olona ankasitrahany irery ihany. Amen.